mianatra eo tongotrao. Sotran'Andriamanitra indray sika fanomeny ity sabata fitsaharana ity. Zaza bodo namako, manahoana daholo nareo? Salama tsara? Andao sika isotran'Andriamanitra noho ny fitahiny. Dia akambano ary ny tanany, ahondrika ny loha, dia akipy tsara ny maso. Iaraka ivavaka sika. Andriamanitra rainay, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Mikarakara anay mandrakariva ianao dia omenao fotoana mba hianarana ny teninao izay anio. Omeo fahendrena ny ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpanampy manokana 7 no lohateny lesona izay ianarantsika rakizy. Mpanampy manokana 7 ao amin'ny Romanina 12:17 ny teny natao tadidy. Romanina 12:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe miantrany ny olo-masina araka izay ilainy. Antaony ataontsika tsy ankijery izay. Miantrany ny olo-masina araka izay ilainy. Bravo. Anaraka ny tantara izany sika izao dia no tsara nge fa misy lesona izay tiana ampitaina amintsika ao anatiny. Inona ary izany tapatapy izany? Ho beterana ny tany. Ny Sainte Matthieu miady hevitra indray ireo mpino vaovao sasany hoy izy namaly. Mikasika n'inona ny miady hevitra ataony? Hoy Petera. Izao, hoy Matthieu manazava. Misy amin'ny mpino tsy avy ety akaiky ety ireo miteny Grika mitaraina fa tsy mahazo sakafo maro toy ny mpitondra tena avy ety amin'ny faritra miteny Hebreo hono ny mpitondra tena any amin'ny toerana misy azy ireo. Ny Sainto indray Matthieu mampalahelo mihitsy ny mihaino azy ireo miady hevitra hoy izy. Tsy ilaina ny miady hevitra, hoy ny teny entra nataon'i Petera. Andao antsoina ny olona rehetra ka hojerena izay tokony ho vahaolana. Izao ary no ataon'izy ireo. Rehefa tafavory avokoa ny mpino rehetra dia nitsangana ny apôstôly ka niteny hoe tsy mety ho anay apôstôly ny mampitsahatra ny asa fitoriana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ka handroso sakafo. Misy hevitra iray hitanay. Maka lehilahy tsara toetra 7, lehilahy feno fahendrena, lehilahy feno fanahy masina. Ataonay tompona andraikitra ny sakafo izy ireo. Hojeren'izy ireo raha mahazo sakafo ilaina ny tsirairay. Niarantsika ny mpino. Hevitra tsara mihitsy izany, vahaolana tsara mihitsy. Nivory hifidy ireo lehilahy 7 ny mpino. Nisafidy tamin'ny mpitandremana izy ireo. Nifidy lehilahy endry sy feno fanahy masina. Lehilahy marina ihany koa. Nentiny mpino teo amin'ny apôstôly ireo mpanampy vaovao 7. I Stefana, i Filipo, i Prokora, i Nikanora, i Timona, i Parmena, i Nikoela. Faly ny apôstôly. Nijoro nanodidina azy 7 lahy izy ireo ka nametraka tanana taminy sy nivavaka ho azy. Midika izany fa natokana hanao asa manokana ho an'Andriamanitra izy 7 ireo. Nivavaka ny apôstôly mba hitahy ireo lehilahy ireo Andriamanitra ka hanampy azy amin'ny fikarakarana ny mpitondra tena. Afaka nanohy ny asa manokana nataony, nivavaka, mitory teny, mampianatra noho izany reto apôstôly. Nihamaro hatrany ireo nandre ny tenin'Andriamanitra. Nihamaro ireo olona lasa mpino an'i Jesosy. Nino avokoa ny karazan'olona rehetra. Ny mpivarotra sy ny mpiompy, ny mpanao asa tanana sy ny mpanamboatra kapa, eny ny mpisorona sasany tao amin'ny tempoly ihany koa. Manandanja eo amin'ny ankohonan'Andriamanitra ny mpino tsirairay. Voakarakara sy natsiaro fa tiana ireo mpitondra tena mahantra sy tsy ampy sakafo.
afaka ny tonga mpanampen'Andriamanitra ihany koa sika. Inona re no azontsika atao hanampiana ny olona noany? Kokoa daholo ianareo rakizy namako. Faly indray ny tenako tafaraka amintsika rehetra tratra ity sabata mahafinaritra ity. Tonga eto tsika hiaraka amekona ny lohahevitra faha-2 izay manao hoe fitsoahana avy tao Jeriko. Fitsoahana avy tao Jeriko. Nanana andalan-teny natao tsy anjery isika dia hita ao amin'ny Mantoanto 4:17. Haintsika izay andalan-teny izay andonge rahantsika mamekona faha-4 aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Faha-4 aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Mantoanto 4:17. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa rakizy ny hafatra tian'i Jesosy ampitaina amintsika. Fa izao tsarovy fa sitraky Jesosy ny mpianaka avy ny finoana raha mifanampy mba hahafahan'izy ireo mandova ny fiainana mandrakizay. Ka dia manasa anao ary andao arahana ny tantarantsika. Nipetraka tao ambany latabatra iray izay norakofa amin'ny bodofotsy rakizy Natasha. Nitendry milina fanoratana efa antitra izay izy, izay nafenina tao anatin'ny vata-hazo tamin'ny fotoana io. Ny bodofotsy sy ny vata-hazo no nampalefaka amin'ny feon'ilay milina ka tsoriany ivelany izany. Fa inona no antony nanaovan'i Natasha izany zavatra izany? Nipetraka tany amina firenena izay mandrara ny fampiasana boky kristianina i Natasha. Zava-dehibe loatra ho an'i Natasha sy ny kristianina hafa nefa rakizy ny boky mitantara momba an'i Jesosy, koa dia naneho ny fahasahiny sy ny fahavonona ny andika lahatsoratra avy amin'ilay boky kristianina izy, izay hozarainy amin'ny olona mba hahalalan'izy ireo bebe kokoa an'i Jesosy. Indray andro ary dia nandondona tao ambaravarandry Natasha ny polisy. Hisambotra azy no antondian'izy ireo. Taloha elabe tany dia nisy miaramila avy any Jeriko saika hisambotra lehilahy anankiroa ny asa ho an'Andriamanitra. Toy izao ange ny trangany seho tamin'izany. 40 taona izay no lasa taoriana naovan'ireto mpisafitany ilay tatitra feno vakiviana. I Josoa indray izao no mpitarika ny zanak'Israely. Izy ilay mpisafitany tanora nanampy an'i Kaleba tamin'ny fanaovana tatitra mahafinaritra mikasika ilay tany nampanantenan'Andriamanitra. Ary mbola nikatsaka hatrany izay fomba entina mampahery ny olona i Josoa. Toy ny nataon'i Mosesy taona maro lasa izay dia mba naniraka mpisafitany ihany koa nge Josoa mandehana izaho ny tany, indrindra fa i Jeriko, hoy izy ange tamin'ireo iraka. Mpisafitany 2 lahy ihany no nalefany tamin'indray mandeha ity. Dia lasa izy roa lahy ka niditra ntsokosoko tao amin'ilay tanàna lehibe sady manda. Trano iray miorina eo amanda ny tanàna no nidiran'izy ireo ny alin'iny. Rahaba, ilay vehivavy mipetraka ao amin'ilay trano no nampandroso azy mirahalahy. Fantany fa Israelita rakizy ireto vahiny ireto, kanefa tena ampidiriny ihany. Mahafantatra tsara ny amin'ny vahoaka Israelita ny mponina rehetra tao Jeriko, ary anisan'izany Rahaba. Fantatra izy ireo fa Jehovah mihitsy ange no miady ho an'i Israely, ary izany no nampiororo ny mpanjaka sy ny tafika tao Jeriko. Koa raha tokony ho niantso miaramila Rahaba dia ny nitafa tamin'ireto lehilahy ireto indray nge ny nataony. Avy eo dia nafeniny tao an-tampon-tranony izy roa lahy, sady nototofany tao androngony izay nahalany tao. Rehefa nandondona tao amin'ny Rahaba ary ny miaramila ny mpanjaka dia novoainy midanadana amin'ny varavarana. Avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao, fa hisafo ny tany no aviany, hoy ange reto miaramila. Teto tokoa ry zareo saingy efa lasa,
vao fotoana fohy monjy izay no nialany teto. Enjeo faingana fa ho tratranareo ireny hoy Rahaba raha namaly ny miaramila. Dia lasa tokoa angery zareo nanenjika azy roalahy izay mpisafitany. Tamin'izay fotoana izay kosa no nanidina ny vavahadin'ny tanàna ary samy nandeha natory avokoa ny olona. Rehefa nangina tsara ny tontolo dia nitsaitsaika nakao an-tampon-trano ange Rahaba Ankizy. Fantatro fa efa nomeny Jehovah ny olona ireo ny tany hoy izy tamin'ireto mpisafitany. Efa renay ny nanamainany ny ranomasina mena teo anoloanareo. Matahotra anareo ny olona rehetra, ketraka ny fonay, motsamotsana ny herim-ponay, koa masina ianareo tahaka ny namin-drako fo taminareo dia mba omeo famantarana ho alalako fa aneo indra fo amin'ny fianakaviako ianareo. Ataonay tokoa izany hoy ange izy roalahy nampanantenan'ny Rahaba. Ny ainay no iantoka ny ainareo. Koa raha tsy lazalaza izay ataonay izao ianao dia ho avitra ianareo rehetra rehefa tolotry Jehovah eo an-tananay ny tany. Dia lasa tokoa Rahaba naka tady mahazaka mena ka naantony teo amin'ilay varavarankely. Ary teo izy roalahy no nampidininy. Afatory tsara eo amin'ny varavarankelinao io tady io rehefa lasa izahay hoy ange reto mpisafitany ireto e. Rehefa haka ny tanàna ho anay izahay dia hamonjy ianao sy izay rehetra ao an-tranonao. Tsarovy anefa fa tsy maintsy hitanay eo amin'ny varavarankelinao io tady io. Nijery tsara azy roalahy nidina tamin'ny tady izay miravoravo tamin'ny tamboho Rahaba. Ary rehefa tafavoaka izy ireo dia lasa namakivaky ny aizina tsy hitan-Rahaba intsony. Nafatony tsara teo am-baravarankely ny tady. Tafalatsaka lalina tapony tamin'ny fotoana io fa nahita zava-dehibe loatra ange izy. Ilay Andriamanitry ny Israely tokoa no Andriamanitra marina ary io no lasa tompony nanomboka teo. Miaraba ny tanora Mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny ary miaraba ny zandry rehetra ihany koa. Amerina ny lesona faha-2 izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny isika izay niresaka indrindra ny amin'ny hoe andro farany ireo anjely ny famindrapo. Ireo anjely ny famindrapo. Ny andininy atao fitadidy dia izay hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko fa 12 andininy faha 12. Andeha raha antsika mamerina izany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany tokoa isika ankehitriny. Ary ity filazanany amin'ny andro farany ity dia efa nampahafantarina olona anankiray tamin'ny taona 12 sy 710. Tantsaha mpamboly anankiray no nandinika ny Baiboly ary nahita fa efa atombotra ny andro farany. Tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. Tao anatin'izay fotoana izay dia niezaka nampangina ny tao anatiny izy. Na dia nazoto nianatra ny tenin'Andriamanitra ary izy dia natahotra izy ny andeha hitory momba an'izany fiavian'i Jesosy tsy ho ela izany. Araka ny fandinihany ny boka ny Daniel dia hitany fa amin'ny taona 1730 no tonga Jesosy. Dia nanomana ny olona izy ho amin'izany fieverany fa ho avy amin'ny 1730 izany Jesosy. Ny taona 1730 izany hoe ny taona ray mialoha indrindra n'ilay 1730 dia nanao fiaikana ity tantsaha ity. Nivavaka tao anaty ala izy ary niteny hoe raha toka misy olona manasa andeha hitory teny dia amin'izay dia ho lazaiko ny fahamarinana izay hitako tao anaty Baiboly. Nieritreritra izy mantsy tamin'izay fa tsy hisy olona hanasa azy hitory teny mihitsy satria izy dia tantsaha tsotra ihany. Afaka tsasakadiny tao aorianany dia indro fa tamina nanantona azy ny zanatra alany dia nanasa azy fa tsy eo mpitandrina izy ireo amin'ny alahady ho avy izao ka manasa anao mba hitondra ny tenin'Andriamanitra ao am-piangonana.
sady tezitra no nalahelo tsy hainy ingamilera-tsony izay nanaovana ny fihetsem-pony. Kanefa efa nivoady tamin'Andriamanitra izy fa raha misy ny manasa azy dia andeha hitory izy. Dia nandeha ny fampianarany tamin'iny alahady iny ary nandritra ny herinandro dia nangatahany fiangonana izy mba ilaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izy ireo. Ka tamin'izay dia nisy ny fanavaozana lehibe ara-panahy tao amin'izany fiangonana izany. Rehefa nody izy dia nisy taratasy fanasana hafa indray voarainy ny andehanany hitory ny momba n'izany fahamarinana vaovao izany. Ary nanomboka teo dia niparitaka ny hafatra momba ny fotoana ny andro farany fotoana izay hiavian'i Jesosy. Amin'ny herinandro manaraka moa dia ho hitantsika hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'izay. Fa arak'ilay lohatenintsika teo ireo anjelin'ny famindrapo. Andriamanitra dia mpamendra fo tokoa ary naniraka anjely izy mba hanambara ny hafatra ho amin'ny olona rehetra. Ao amin'ny Apokalipsy 7:10 manomboka amin'ny 9:9 dia ahitantsika ilay hafatry ny anjely telo. Ny anjely voalohany izay nitory ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra milaza fa ho avy ny fotoam-pitsarana ka manasa ny rehetra mba hiakoka amin'Andriamanitra ilay nanao ny tany sy ny lanitra sy ny ranomasina izay rehetra eo aminy ary hiakoka aminy amin'ny fotoana anankiray amin'ilay fahatsiarovana ny namoronana izany rehetra izany fiangovana amin'ny andro sabata. Ny anjely faharoa indray dia nilaza ny amin'ny fanoloran-tena feno sy ny fifikirana amin'ny fahamarinan'ny Baiboly ka ny tokony andehanantsika araka ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany. Ary ny anjely fahatelo izay nirahana dia mampianatra kosa ary mampatsiahy ny fanoloran-tenantsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra irery ihany ka Andriamanitra irery ihany no hotopotsika fa ho lavintsika kosa ny sotoavin'ny Satana rehetra. Izany hafatra izany dia nampanirahana ny anjely ny nilazan'izany. Ny anjely mety tsy anjely mivantana no renao miresaka an'izany fa maro ireo karazana anjely izay alefan'Andriamanitra mba haminova ny fonao sy hitarika anao ho amin'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka ho an'ny tsirairay dia izao hoe movenao vonina ny an'olo tena tokoa ho an'Andriamanitra ka hanaraka izay rehetra nambaran'izay anjely izay. Efa vonina ve ianao raha ho avy tsy ho ela ny tompo? Indraindray amin'ny mahatanora anao dia mieritreritra ianao mbola kely loatra, mbola tsy amin'izao fotoana izao fa rehefa lehibe angamba dia an'olo tena ho an'Andriamanitra ihany. Kanefa tadio izao taonanao izao indrindra ny tena ilain'Andriamanitra anao ary tiany hamonjenanao. Maniry ary tanora Mantoanto rehetra ny andinihanao lalina ny ho afatry ny anjely telo io ary andraisanao fanapahan-kevitra tsara amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ka raha ho avy tsy ho ela any amin'ny rao an-lanitra Jesosy dia ho anisany voaray hiaraka aminy izasy ianao. Dia mirary soa indrindra ary ho amin'ny fiarantsika mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao